misy nofy tena hoe fiarovanaandriamanitra anao mihitsy. Zay mahatonga amin'ny teny hoe ianao matory fa izy mbola miaro anao foana. Misy karazana nofy tsy mila hoe miandry maraina ianao zay vao eritreritra inona ary ny dikan'iny. Azadino fa ny nofy dia langagen'Andriamanitra. Ny nofy ihany koa dia ampiasain'ny mpamosavy, ampiasain'ny Satana, fa ampiasain'Andriamanitra ihany koa. Dia iresaka an'io karazana nofy izay tsy mila iandrasana maraina io isika androany. Nisy anabavy anankiray tato amintsika, vadina pastera mihitsy tato amintsika. Alefa nitondrasan'Andriamanitra tany tsy nananoso tany, be voka be izy. Rehefa be voka be izy, tamin'ny alina izy nanonofy. Tsy niriny olona tamin'ny lohalika ny kibobeany. Tena rary ny kibo ny alina iny ihany. Rehefa maraina dia potipotika ny zaza tao anaty kibony. Potipotika ny zaza tao anaty kibony. Ny voaka ohatra ny reniena ny rasarasaina ireny. Dia ny sisana atao tany amin'ny dokotera dia nangarona an'ilay izy fotsiny, nanadio an'ilay izy. Zareo tsara fa any anaty nofy no ny asan'ny Satana. Ary zany tsy Satana mivantana manko fa mpamosavy. Reny izy mivady moa zany tsy maintsy nalako tany aleo anareo mody aty so maty any. Io tsy isy idirana hoe pastera navadina pastera fa rehefa tsy mafy ianao dia voy ianao. Rehefa natao ny vavaka fanafana dia ny demony tao anaty tao tratra, fa fianakaviana ihany no ambadika ilay izy, havana ihany. Ny nofy dia afaka ho varavarana hanimbana olona, hanimbany Satana olona, hanimbany mpamosavy olona. Fa ny nofy ihany koa dia afaka iresahan'Andriamanitra aminao, sy ampitandreman'Andriamanitra anao, na anoroa n'Andriamanitra lalana anao. Indray andro nisy ankizilahy anankiray ny lalao. Rehefa lalao izy dia nalainy io tsaramaso nataony tao anaty sofiny. Dia rehefa nampidiriny kelikely le vonina tsaramaso anankiray niditra tany amin'izay, taraiky tany. Nanomboka teo izy narenireny. Fa izy tsy mahasahy miteny amin'ny ray aman-dreny hoe nidirana tsaramaso anatin'ny sofiko, satria tsy maintsy manino zany, tsy nanala n'iny mamaika ny ray aman-dreny fa mety mbola hikapoka indray. Dia tany raha tsaramaso. Dia indray andro amin'izay izy io zany natsoiny ny mamany hoe enao hoe ndana lay voatiry boatina rononry mofo ny netiny avy any, satria naniny tsy maheno. Dia ozy ny mamany, misy inona mihitsy amin'ity sofinao ity. Dia nisavaina ny sofiny, nalaina ny tige coton, natsofoka tany, jerena bloqué le tige. Misy zavatra atao amin'ny sofinao ity. Nentina tany amin'ny dokotera, jerena tany, jerenareo efa naniry le tsaramaso, enimbolana taty areny, nisy tahony dia misy raviny anankiroa, germe, satria nahazo rano izy io tao zany, naniry. Dia tany zany izy vao nanazava hoe zany lalao dia nampidirako tsaramaso tao. Dia nanomboka teo nataony fitsaboana sahaza azy, dia nivoaka nana maimbo. Kizy efa tanora efa lehibebe ihany, dia nivoady izy.
raha sitranonao a Jesosy dia hanompo anao amin'ny fotoanako rehetra, izany hanao asan'Andriamanitra, nompo an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra mihitsy no en plein temps. Raha sitranonao amin'ity afaka roa herinandro sitrana tanteraka izy. Rehefa sitrana izy dia adinony le zavatra niteneniny iny. Inona le niteneniny? Nompo anao amin'ny fotoana rehetra. Nanonofy amin'izay izy, ay manko le resakitsika. Inona ny nofiny? Raha tsy hanompo anay ianao dia very any amin'ny elo. Ny foa nanolo tena tompo inty aho hatramin'ny androany mpanompon'Andriamanitra lehibe goavana eto amin'ity planeta tany ity izy. Ka ny nofy dia tena hoe langage itenenan'Andriamanitra amin'ny olona, ampitandremana olona, anoroana lalana olona, anomezana anao renseignement amina zava-misy ny nofy. Ao amin'ny mpitsara toko 7 ary 9 hatramin'ny 5 no andraisantsika izany. Ao ary ary tamin'izany alina izany dia hoy Jehova tamin'ny Gideon, mitsangana midina ho any amin'ny toby ianao, fa efa natolotra eo an-tananao io. Fa raha matahotra hidina ianao dia aoka hidina miaraka aminao ho any amin'ny toby, pora zatovinao. Dia horenao izay lazain'ny olona. Rehefa afaka izany dia ampahirezina ny tananao, hidinanao any amin'ny toby, dia nidina niaraka tamin'ny pora zatovina izy ho any an-tsisiny olona efa voaomana hiady izay teo amin'ny toby. Ary ny Midianina sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana rehetra dia nandry teny andohasa tahaka ny valalany amarony, ary tsy tahisany ramevana tahaka ny fasika amoron-dranomasina ny amarony. Ary raha tonga tao Gideona, ary raha tonga tao Gideona, izay ny tena mety. Ino nisy lehilahy nilaza nofy tamin'ny namany. Laza inona? Verena eny 9:20 teo zafady. Ataovy manomboka amin'ny 7 any. Fa raha matahotra hidina ianao dia aoka hidina miaraka aminao any amin'ny toby, pora zatovinao. Ao ary tonga dia efa sady mandinika tsika. Raha matahotra hidina izy ianao dia aoka hidina miaraka aminao any amin'ny toby, pora zatovinao. Hoaiza hoe ho any amin'ny toby. 11 amin'izay. Dia horenao izay lazain'ny olona rehefa afaka izany. Isy olona iresaka zany dia horenao izy izay lazain'ny olona na hoe ny resaky ny olona. Dia ampahirezina ny tananao. Rehefa maheno an'le resaky ny olona any amin'ny toby any zany Gideona dia aninona izy? Ampahirezina ny tanany, hidinanao any amin'ny toby. Dia nidina niaraka tamin'ny pora zatovina izy ho any an-tsisiny olona. Ho any an-tsisiny olona efa voaomana hiady izay teo amin'ny toby. 12 amin'izay. Ary ny Midianina sy ny Amalekita ary zanaky ny atsinanana rehetra dia nandry teny andohasa tahaka ny valalany amarony, ary tsy tahisany ramevana tahaka ny fasika amoron-dranomasina ny amarony. 13 amin'izay izy. Ary raha tonga tao Gideona, ino nisy lehilahy nilaza nofy tamin'ny namany, ka nanao hoe nanonofy aho, ka ino nisy mofo vary ordia nikodiadia ho amin'ny toby ny Midianina, ka nankamin'ny lay anankiray dia nampiongana ka nampivadika azy, ka dia nipetraka teo ny lay. Raha vao midina any ianao Jehova dia horenao ninona hoe izay lazain'ny olona. Dia reto amin'izay ary le olona miresaka. 14. Tena malina i namany ka nanao hoe tsy zavatra hafa zany, zany nofinao zany. Gideona amin'io eo. Maheno an'le olona mitantara nofy, dia maheno an'ilay anankiray nanazava ny hevitry n'ilay nofy. Tena malina i namany ka nanao hoe tsy zavatra hafa zany, fa ny sabatra Gideona, zanaky Joasy, lehilahy Israelita mihitsy, efa natolotra Andriamanitra eo an-tanany ny Midianina sy ny toby rehetra. 15. Ary rehefa reny Gideona ny filazan'ny nofy sy ny heviny
tena vavaka izy. Wow, tena ninona izy hoe vavaka izy. Ary niverina ho any antobon'ny Israely izy ka nanao hoe mitsangana fa efa natolo Jehova eo an-tananareo ny tobon'ny Midianina. Jereo tsara va miasa amin'ny alalana nofy Andriamanitra teto. Ny Midianina zany sy ny Amalekita no fahavalo teto. Ary zareo tena marobe. Tena tahotra Gideon hiady amin'zareo satria marobe ry zareo. Dia raha matahotra ianao hoy Jehova dia hoento miaraka aminao ipora zatovinao. Dia endana ianareo midina any amin'ny toby fa misy olona iresaka any. Dia rehefa renao ny zavatra resahan'ny olona dia ahery ianao, ampahirezina ianao. Dia inona amin'izay no nataon'Andriamanitra rehefa tonga tany Gideon? Nisy olona nataon'Andriamanitra naninona? Nanofy. Raso aloha, tsy mbola le resaka. Nisy olona nataon'Andriamanitra naninona hoe nanofy. Inona le nofy? Nanofy olona io nahita vary ordia, karazam-bary zany le ordia, ohatra hoe vary blé, vary gasy, ohatra izay. Vary ordia, ny kodiadia le vary ozy dia tonga teo amin'ny lainy Midianina. Tante zany le lay tante. Trano lay. Dia niongana ny lainy Midianina rehefa tonga tany lay vary. Dia rehefa maraina ny andro, nitantaran'le nofy le olona nanofy za tamin'ny alina, nisy vary ordia ozy ny kodiadia nankany amin'ny tobony Midianina, dia nankany amin'ny lainy Midianina, dia niongana le lay. Dia ozy le anankiray teo Gideon amin'io akaiky eo, tsy zavatra hafa zany ozy fa ny dikan'izany ny sabatra Gideon mihitsy ozy, Gideon Israelita mamely ny Filistina izany vary ordia amin'ny kodiadia mankany amin'ny lay zany. Sabatra Gideon mamela ny Filistina zany. Dia izy amin'io eo vo eniny zany tonga dia nahery izy. Wow, andao izy andeha hidina andeha hiady fa resitsika io fa Andriamanitra efa miteny anaty nofy zany. Tsy ampy any Gideon le teny lazain'Andriamanitra hoe za ombanao, fa mbola namafisin'Andriamanitra tao anatina nofy mba ampahery azy. Raha lasy anabavy ny nofy dia tena moyen de communication, fomba ampitana zavatra, iresahana zavatra, ary anisan'ny sa anankiray koa izay iasan'ny Satana satria ny nofy dia tsy saina no manofy, tsy fo no manofy, fa ny fanahy no manonofy. Dia ny zavatra ataony Satana dia te hiasa ao anatin'ny fanahin'ny olona, anapotika ny olona, animba ny olona. Eno tsara. Misy fotoana misy urgence ao amin'io nofy io. Ny urgence dia zavatra tena hoe famehana maika be eo no eo. Joba 7:14. Joba 7:14. Miaraka ary isika ray roa lasa ray roa lasa tsy feontsika rehetra zany. Ray roa lasa mbola misy tsy mamaky ao. Ray roa lasa zay. Dia nampitahotray tamin'ny nofy ianao ary nampiorora amin'ny tsindrimandry. Misy nofy zany mampaninina, mampatahotra ary mampiorooro. Iza daholy amintsika eto ary izy nefa sendra nany nofy dia natahotra ianao tao ambadiky ilay nofy. Atsangano ny tanany azafady. Za koa anatiny ampidino ny tananao.
dia misy nofo tonga dia manapaka torimaso, tonga dia tapaka ny torimasonao, miala ny torimasonao. Rehefa sendra reny nofo manapaka torimaso reny ianao dia aza maivanina na aza tsinitsiniavina, aza miandro maraina na miandro mpanompon'Andriamanitra andeha tantarana an'iny na miandro olona hitantarana an'iny, fa eo no eo ianao tonga dia mivavaka. Eo no eo ianao tonga dia mivavaka. Inona le vavaka atao? Arakaraky ny zavatra mitranga ao. Vao tamin'ity herinandro ity izahay, tamin'ny Afakomaly angamba raha tsy diso, nisy nofo tonga tao amiko. Ao anatin'ny nofo aho mitomany dia miresaka amin'ny olona anankiray amin'ny fianakaviana hoe maty rano. Nofo ohatr'izany ve re olona dia mandehandeha ho azy zavatra ohatr'izany? Za matory tsara ao anatina torimaso lalina dia miresaka amin'ny anankiray ao anaty fianakaviana sady mitomany maty rano. Taitra amin'izay areva avy eo dia efa misy lera fivavahako amin'ny alina, dia io lera io tsy mbola tonga, dia za saika mbola iandriandry, fa tsy mahazo aina mihitsy any anatiko any. Dia nialako teo satria tsy baiko n'io lera io, vavaka. Fa na dia vitako aza le vavaka, inona moa le vavaka atao? Handravana izany fahafatesana izany, satria le olona maty olona tena diso akaiky ana loatra. Ary le izy ohatra ny réel, ohatra ny zavatra tena izy mihitsy. Vavaka, 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 vavaka. Dia izay koa amin'ny 5 maraina rendez-vous-nay eto amin'ny altara, satria izay miara-milam-bavaka ato anaty fiangonana, izahay en plein temps ato anaty fiangonana, pasteur rehetra dia mivavaka eto isaky ny amin'ny 5 maraina mandritra nyity taona iray manontolo ity, ankoatra ny alatsinainy any. Rehefa sabotsy sy alahady izy amin'ny 4 sasany maraina. Rehefa tonga teto amin'izay dia ozy ato amin'ny maman, to hivavaka tsika hoa, handrava fahafatesana amin'ny ranony. Za kozy nampahafantarina an'izany. Dia rehefa nivavaka izay dia ozy ozy izy androan'ny marina moa zany le zao le daty zany. Dia io daty io nafaty olona anankiray tao amin'ny fianakaviako. Dia hitanao zany amin'iny daty iny ihany koa mbola amonony an'le anankiray ao amin'ny fianakaviako. Dia tsy izany ao ambadika io fa misy olona ray mpamosavy elimine fianakaviana isak'io daty io. Na hoe tsy efa nahita misy karazana fianakaviana ohatra izany, raha vao tonga le daty nafaty an'le sasany ihany mbola nafaty an'le sasany. Izy amin'ny fianakaviana izy misy zavatra ohatran'izany, na tsy daty aza fa volana. Tovy ambony ny tanana, tovy ambony ho hitako tsara satria tovy ambony mitsangana daholo ianareo azafady. Dia mangalaka dia raiso le daty, raiso le volana. Fa isika manko tonga eto isika tsy vorivory, fa tonga eto isika hiasa isika tonga eto. Hiasa isika ninona tsika azafady? Tena hiasa mihitsy tsika sady komba isika. Dia tsy maintsy jerenao daholo hoe inona koa nafaty azy. Fa aleo ny mpamosavy zany ao ambadika izao anangan-tanany hoe tena resy hafa mafy anareo, satria le maty sy inona tsy azo averina itsolo. Olona 3 no maty tao anatin'ny fianakaviako ny vonoany olona tamin'ny famosaviana. Zay no anisany mahatonga miditra lalina, mila mahery noho ny mpamosavy, mahita noho ny mpamosavy, mahatsapa noho ny mpamosavy, mandre noho ny mpamosavy, malala zava-miafina noho ny mpamosavy, mahay secret noho ny mpamosavy, satria marary loatra ny zavatra niatry.
satria amintsika reto misy olona tsy tokony mifato, mbola tokony ho namatsika hatramin'ny androany nefa nalevina any tsy miverina intsony. Jereo anao nge zany, tsy Andriamanitra ny naka azy fa olona. Ary rehefa mpamosaviny ao ambadika eo ionga azonao torina, nafantatra ao azy sa azo torina zany. Ny olona namon'olona amin'ny alalana herisetra zany ny azonao torina, fa raha misy zavatra nataony tany amin'ny tontolo ara-panana fantatra ao, inona ny fitoriana azonao atao? Tribunal tsy handray an'izany. De ijery fotsiny amin'izay zany tsika dia andro victime tsia. Eto miziona, eto ny voan'ny lalàna, eto ny voan'ny fitsipika, eto ny voan'ny didy, mana foana zay zavatra ataon'ny mpamosavy any ambadika any. Avy ireny amin'ny fianakaviako tsy misy hofatin'ny mpamosavy intsony. Noho ny fijoroko, noho ny fananganan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Lazao hoe amen na mafy be.